Manantitra ny araba mba ampirarintsoa anareo tompolasy tombovavy ary manasa ihany koa manaraka ny vaovao ny fahitalavitra MPS. Lavo ny andrarezina nodimandry androany manandafy Rakotonirina izay Flot national ny atoko MFM. Akoatran'ny izay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo fiodinana faharoa dia nisafidy sy nampandany ny Flot Marc Ravalomanana i manandafy Rakotonirina satria ny politika noentin'ny Flot Marc Ravalomanana no naharesy lahatra azy ny amin'ny ampandrosoana ny Madagasikara. Ndeha ary hoarahantsika ny fanadihadiana fohy momba ny manandafy Rakotonirina hoentin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Io maraina io no nodimandry manandafy Rakotonirina. Anisan'ny mpanao politika andrarezina teto amin'ny firenena. Flot national ny atoko MFM ny tenany ary nandray anjara hatrany tamin'ny fampandrosoana ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny tsangakeviny ara-politika, toe-karena sy sosialy. Nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo dia nisafidy ny anohana sy ampandany ny Flot Marc Ravalomanana ny manandafy Rakotonirina noho ny fahitany fa ny politika izay narosiny Flot Ravalomanana no noheveriny fa afaka ampandroso aingana ny Madagasikara. Fa iza marina ary izany manandafy Rakotonirina amin'ny maharay azy ary amin'ny mahafilohany antoko azy. Nanamarika voalohany indrindra ny angambany aloha dia maharay koa azy. Izy ny taiza betsaka ny valeur nampidiriny tamin'izany nanomboka tamin'ny izy moa dia fantatrareo fa dia politika io tena hainy ary io foana nataony dia io namen'ny fiainanay zany ny ara-ny aina ny onjany teny. Ny olona manantena zavatra be dia be avy aminao no fampitoviany amin'ny hoe manandafy amin'olon-kafa fa nefa izy tsy dia ohatr'izay loatra fa tsotsom-piainana be dia izy fotsiny hoe raha mahatatako anazy dia izay toetra izay mahintsy teny, mahintsy toetra, masika fa be ronono. Dia arak'izay koa ny taizany anay izy entitra be rehefa miresaka aminay tsy mba hoe dada hoe nanahoana izany fa entitra be dia ohatr'izay ny taizany anay dia arak'izay koa ny hoe rehefa misy ny zavatra disadisa famofoata amin'ny politika dia nentina anatin'ny fiainam-pianakaviana hoe rehefa olonao ty dia atrehanao momba azy. Rehefa iny dia iny ka hatramin'ny farany tolona dia tolona iarahana miaina satria tombotsoany rehetrarehetra nijerena fa tsy ny tena manokana. Dia ny andraikitra be dia be moa zany efa 7 taona izy dia efa nigadra noho ny faneho-kevitra ara-politika tamin'ny hetsiky ny mpianatra sy ny mpampianatra natao tamin'ny hetsika araka amin'ny fitopolo. Be dia be ny zavatra nanamariana azy eo amin'ny fijoroana ara-poti-kevitra, eo amin'ny fitarihana sy fanabeazana amin'ny resaka tolona sy fitiavan-tanindrazana, eo amin'ny resaka fanomezana tolo-kevitra na dia tsy teo amin'ny fahefana foana ary izy dia namoaka tsy nitsahatra mihitsy naneo sosi-kevitra mikasika ny hoe izao no mety hitondrana an'io. Fa ankoatr'izay dia vanim-potoana maro teto amin'ny firenena no nanamarika ny manandafy Rakotonirina. Anisan'izany ny tamin'ny andron'ny Repoblika faharoa izay nanoheran'ny politika nitondrany firenena tamin'izany fotoana izany ka nahatonga ny fanoheran'ny hery velona izay nitarika ny firodana ny Repoblika faharoa. Nisy koa tamin'izany ny atao hoe hery velona Rabearivelo izay manandafy Rakotonirina no nitarika azy niaraka tamin'ny Germain Rakotonirainy. Anisan'ny nanamarika ny manandafy Rakotonirina ihany koa ny nisamborana azy sy Antarandriamandranto tao amin'ny Carleton Nanosy tamin'ny reniraharaha 2004 ireny. Efa nolazony aretina nandritra ny fotoana maro izy ary nitarika hatramin'ny fahafatesany. Ny 30 Oktobra 1770 izy no teraka tao fandriana Fianaratsoa ary nodimandry ny zoma 12 Martsa 2012. Mahakasika ny fandaharam-potoana kosa indray dia entina ao amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny sabotsy amin'ny 3 ora tolakandro izay anaovana ny famangina rehetra. Entina ny an-tanindrazana ny manandrina kosa ny alatsinainy maraina ary ny alarobia no alevina. Izahay ato amin'ny fianakaviany MPS dia mankahery hatrany ny fianakaviany manandafy Rakotonirina. Za aloha araka ny plasinareo mpanao gazety, j'ai une santé de 35 ans avec mes 70 ans. Fa za mila scanner ijerekina ny nanjoa nataony lohako tokony. Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika tetikasa anankiray misahana ny resaka fifidianana ny fanaraha-maso ny fanomezana fiofanana ho an'ny mpikirakira vaovao sy ny mpanao gazety ary ankoatran'izay dia miara-miasa amin'ny sehatra
mpanaramaso ny fifidianana ihany koa ny antsoina hoe PEV Madagasikara. Ankoatran'izay ihany koa dia androany ary dia nisy ny tatitry ny asan'izay nataony nandritra ny fifidianana teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2024 iny nampahafantarina tetsy amin'ny IKM tetsy Antsahavola. Laurette Berton no mitorantsika ny vaovao momba an'izay teo amin'ny sariny Manu Randrimalala. Nosokajiny tetikasa PEV Madagasikara hotely ny karazana herisetra mifandray amin'ny fifidianana nisy teto Madagasikara raha ny tatitry ny zavanisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nisy eo teto amintsika tamin'ny taona 2024 teo iny. Mitotaly ho 4,700 ny karazana tranga nisy eo teo anelanela ny volana Martsa 2024 ka hatramin'ny 9 Janoary 2024 teo, hoy ny tompona andraikitra misahana izany eo anivony tetikasa PEV Madagasikara. Misy eo amin'ny alalan'ny fifandonana ara-batana, amin'ny tsy fanajana ny lalàna ary ny herisetra ambava sy ara-tsaina no betsaka amin'ireo. Ny herisetra na hitrakitraka fandraika fifidianana zany dia ireo trangana herisetra rehetra izay tarika tsy fahatombaina ny fifidianana. Raha mitao amin'ny ankapobeny zany izy dia izay ka izy io dia afaka ilay herisetra ara-batana izay fantatsika. Izay hoe ny fampikasihan-tanana, fanimban-javatra sy ny sisa fa misy karazany hafa koa fa tamin'ity tetikasa ity zany dia naravin'ilay hotely ihany ny karazana herisetra na hitrakitraka fandraika fifidianana dia ny herisetra ara-batana zany voalohany indrindra dia avy eo ny herisetra ambava na ara-tsaina dia farany ilay antsoina hoe herisetra ara-drafitra. Izy io somary teknika kokoa fa mba hanafahana manamora anazy ahafahana manao an'ilay observation dia naravina hoe herisetra azo avy amin'ny tsy fanajana ny lalàna misy ary indrindrindrindra moa zany ny lalàn'ny fifidianana. Raha ny teo amin'ny lafin'ny famoahana sy fikirakirana ny haino vakijery kosa indray dia hita taratra teto Madagasikara nandritra ireny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny taona 2024 ireny fa maro amin'ireo haino vakijery no tsy nanaja ny tsy fiandaniana teo amin'ny fampitana ny vaovao sy ny zavanisy marina. Raha ny lafiny indray kosa dia hitanay fa be dia be ny haino vakijery izay tsy dia tena nanaja ny atao hoe impartialité zany hoe efa niandany kokoa zareo amina kandida anankiray na vondrona politika anankiray izany dia hita taratra amin'ireny fandaharana na amin'ireny article de presse filaza azy ireny any amin'ny gazety an-tsoratra. Nanao ny tatitry ny zavanisy momba ny herisetra mifandray amin'ny fifidianana nandritra ny taona 2024 iny ny tetikasa PEV Madagasikara androany tetsy amin'ny fiobeny IKM Antsahavola. Nambaran'izy ireo fa omena ny tompona andraikitra maefa eto Madagasikara ireo tatitra ireo mba ahafahana misoroka mialoha, manalefaka na mamongotra mihitsy aza ny herisetra mifandray amin'ny fifidianana. Fa mbola tantara mitokosa ny raharaha eo anivon'ny Jirama azo ambara mihitsy hoe mihitatra ity raharaha ity satria raha ny androany ohatra dia nanao ny grevy teny sonerana ireo syndika zany eo anivon'ny Jirama izay mitaky ny fanalana ny tale generaly nyity orinasa ity ary tsy vitan'izay fa nandrangaranga izy ireo fa iroso amin'ny fanankatonana agence amin'ny herinandro ambony raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Vaovao tanteriny Noro Fitiavana teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Iroso avy hatrany amin'ny fanankatonana agence amin'ny herinandro avy izao ny eo anivon'ny syndicat-ny Jirama raha toa ka mbola tsy mivaly hatrany ny fitakiana. Takin'izy ireo moa ny alan'ny tale generaly ny Jirama vokatry ny tsy fanaran-dalàna nataon'ity farany tao amin'ny orinasa io hoy ny fanazavana. Ohatra amin'izany ny fandroana piasa amin'ny sesesy tsy amin'ny antony. Itsankilany tsy mangarara ny fomba nanendrena ny tale generaly ny Jirama tamin'ny fotoana nanendrena azy. Tsy karitra ihany koa fa tsy nahafeno ny fepetra amin'ny mahatale generaly azy ny lehiben'izy ireo raha ny voalaza hatrany. Be dia be atao anatin'ity Jirama ity ny olona mahay sy mahafeno ny fepetra na manam-pahaizana ny ivelany any mahay sy mahafeno ny fepetra fa tsy olona tsy mahafeno ny fepetra no hitondra ity Jirama ity. Dia avelao Jaumiaro Olivier sy ireo directeur ireo ifaninana fa avereny ilay izy fantatra fa tsy mangarara fenosoka ilay izy tamin'izany fotoana zany dia izay hoe avereny indray mandeha. Faharoa dia mitohy ny grevinay zany ara-dalàna mitohy ny grevy eto ary manomboka amin'ny herinandro dia mafy izy io
hoatrany amin'ny agence zany ary miteny ny tompona andraikitra eto anivon'ny Jirama izay fa ara-dalàna ty grève ty ary naheno an'izany nareo tao amin'ny inspection du travail aza sakatsakana na mpiasa fa voatery ho raisinay ny anaranareo ary tsy maintsy hisy ny fepetra ho raisinay rehefa miala izao fitondram-panjakana zao ho an'ny olona rehetrarehetra zao fitondrana tao anivon'ny Jirama zao ho an'ny olona rehetrarehetra zay manakatsakana ny tontolona ahitana amin'ny fahamarinana sy anarenana ny ty orinasa Jirama ity zao. Tsy vitsy moa ny endrika tsy fanarahan-dalàna nataony lehibe ny orinasa mpanjakana Jirama ankoatra ny fandroana mpiasa amin'ny sesesy tsy amin'ny antony. Tsy fanarahan-dalàna ny zay ataon'ny tale generalin'ny Jirama zany efa betsaka nefa voalaza fa ny anankiray aloha zany ary anisan'ny ngeza be ny nanaovan'ny fanelanelana na halatra jiro raha izany no anenjehany foana ny mpiasa eto hoe ny mpiasan'ny Jirama mangalatra setsetra dia misy taratasy eo zany PV de constatation avy amin'ny huissier de justice zay natsony hoe mela ataonareo fa janony io ataonareo io fa ataoko miasa anareo ny talehan'ny DTA alatra zany aminay ary ny mpiasan'ny Jirama tsisy afaka manao an'izany fa maninona no izy ny afaka manao an'izany. Iamafy araka izany ny fitokonana tariny eo anivon'ny syndicat ny Jirama manomboka amin'ny herinandro avy izao notsindrin'izy ireo fa ara-dalàna ny tolona. Eo amin'ny resaka fitrandrana ny are-pirenena kosa dia fantatra zao fa manjaka ny gabraraka sy ny kolikoly eo amin'izay sehatra fitrandrahana are-pirenena izay raha ny loharanom-baovao voaray androany Tetsy Baibe. Misy ireo faritra zay tena anjakany izay fitrandrahana tsy araka ny tokony izy ny are-pirenena izay ka amin'ireny toeran'ireny indrindra no anaovan'ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar fanaraha-maso akaiky dia akaiky manomboka izao. Anisan'ny voatonontonona ohatra ny ao amin'ny faritry Toliara ao ary tsara ny manamarika fa ny atsona hoe Minune for Sustainable Development no ahafahan'ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar manao an'ireny fitsidiana ifotony ireny. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony amin'ny alalan'ny fanazavana avy hatrany. Ty tetika asa ity moa zany dia nanomboka androany tena fetomboan'izy ity ary manomboka amin'ny herinandro moa zany dia fa hanomboka sahady zany asa izany tsy ina moa zany fa ny fanatonana ireo mpiara-miasa rehetrarehetra dia hotohizana ihany koa zay asa zay any amin'ny faritra ka ny faritra anaovanay fanadiadiana zany dia ny faritra misy ireo fitrandrana lehibe fa io ihany koa no manao fitrandrana ny arena kibony tany zay ataon'ny petit exploitant minier sy ny mine artisanal. Dia ny faritra lalovanay moa zany dia mandalo zay any Atsirabe ary manao ihany koa zay ny fanadiadiana amin'ny Fianaratsoa, ny Toliara satria araka ankehitriny efa fantatrareo fa misy ny zavatra tsy dia mazava loatra eo amin'ny affaire Toliara Sainte ka noho izany zay dia anantona ihany koa eny anivon'ny tompona andraikitra anivon'ny Toliara Sainte sy ny communauté any amin'ny olona ifotona zany any amin'ny Toliara Sainte raha tena nisy tokoa ny hoe nanahoana ny consultation publique. Eo amin'ny lafim-baovao hafa fandre matetika ny hoe tanora na vita fianarana na olona anankiray nandany fotoana nanaovana ny fianarana mba ho vita hatramin'ny farany kanefa dia tsy mahita asa ary fandre matetika ny momba an'izay saika manerana ny Madagasikara mihitsy amin'izao fotoana izao. Manoloana ny izany indrindra dia nilaza ny teo anivon'ny FMFP na ny tahiry famatsimbola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa fa tsaratsara kokoa ny fidirana amin'ny fiofanana aloha mialohan'ny tena anaovana ny asa any aoriana any. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao momba an'izay teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Tsy nitsahan tombo ny tany tsy anasa eto Madagasikara atao anatin'ny taona nifanesy ka ny tanora no tena lasibatra izany. Raha toa ka 5,900 ny tany tanora tsy anasa latsaka ny 20 taona ny taona 2012 tafakatra 3,700 izany ny taona 7,12 araka ny nambarany teo anivon'ny Birao Nasionaly momba ny asa. Tsy nisehatra asa no tsy ampy hoy ny tale jeneraly eo anivon'ny FMFP na ny tahiry famatsimbola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa fa ny fahaiza-manao tokony anana ny mpiasa takin'ny orinasa. Zany indray mahita hoe nisehatra asa no misy fa ny traikefa ny tsy mahita ny mpampiasa. Zany hoe raha manokatra gazety nareo zao
ny atsasaky ny gazety rehefa sabotsy dia annonce recrutement daholy efa maninona io mipetraka foana dia efa maninona miverimberina io satria le profil tadavin'le mpampiasa ao anatiny no tsy ananatsika dia izay indrindra ny tanjona nytony fond de formation itony ampivoatra n'ilay traikefa mba hisadapta amin'ilay traikefa ilain'ny orinasa tsikaritra amin'izao fotoana fa maro amin'ny tanora malagasy no mahavita ny fianarana izay nataony ary manana mari-pahaizana amin'ny alalany lalam-piofanana narainy ankavitsihana amin'izy ireny anefa no manana antonasa sy voarain'ny orinasa izandrindra no antony nijeron'ny FMFP ahafahan'ny tanora manatombo ny fahaiza-manaony miainana hatramin'izay hatramin'izao no hoe vita le fianarana milofo le tanora mianatra kanefa rehefa vita le fianarana tsy misy le fahafahana miasa tsy misy ny toeram-piasana mandray antony anankiray taky foana ny orinasa hoe firy taona no nesanao firy taona ny expérience professionnelle nananao izy nefa mbola tsy niditra teo ny tontolo ny asa mazava ho azy zany fa tsisy mihitsy zany tsy kely zany le vitana mety hidirany amin'ny sehatra azy ty zavatra ty zany amin'izao fotoana zao dia teraka mihitsy ny hoe raha misy an'le formation pré-emploi dia mazava ho azy rehefa avy eo tonga dia ahita asa izy araky ny ny fianarana zay nataony androany nisy ny fivorinana notariny teo anivon'ny FMFP na nitahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa niarahany tamin'ny mpiara-miombona antoka aminy teny amin'ny Carleton Anosy ho fanampinan'ny tanora eo amin'izay resaka fitadiavana asa izay ka anolorana azy ireo mialoha ny fiofanana anamorana ny fahazoana asa eo amin'ny resaka fahasalamana kosa namely mafy ny kitrotro tamin'ity ho an'ny teto Madagasikara izany raha ny tamin'iny faraparan'ny taona 2024 iny ary mbola iainana izany famelezan'ny kitrotro zany amin'izao taona 2024 izao efa nisy ny andihan'ny voalohany sy faharoa tamin'ny fanaovana ny vaksiny VB kanefa dia mbola misy ihany no tratran'ny kitrotro aloha izany hoe mbola tsy tratra aloha ny tena tanjona farany hiditra indray zany zao amin'ny andihan'ny fahatelo amin'ny fanaovana ny vaksiny VB amin'ny kitrotro ny eto amintsika ka distrika hatrany amin'ny 17 no anaovana izay fanaovana vaksiny VB edina amin'ny kitrotro andihan'ny fahatelo izay anomboka ny 25 marsa ho avy izao Laurette Berton no mitondra antsika ny tsara ho fantatra momba an'io teo amin'ny sariny Mano Randriamalala ny 25 ny volana martsa ka hatramin'ny 15 ny volana aprily ho avy izao no anatanterahana ny andihan'ny fahatelo amin'ny vaksiny VB iadina amin'ny kitrotro eto Madagasikara ka ireo distrika 17 ambiny tsy mbola nahazo izany no isitraka azy raha tsy hivina dia ny volana oktobra 2024 no nanomboka hita ny trangana kitrotro voalohany izay nahafantarana ny fisian'ity valana retina ity ary efa nahafaty olona betsaka izany tao anatin'ny volana vitsymonja ka ny ankizy no maro nitondra faisana ny volana janoary 2024 vao nisy ny fanaovam-vaksiny VB voalohany ny volana febroary lasa teo kosa ny andihan'ny faharoa ary izao atao amin'ny fiafarany ny volana martsa izao ny andihan'ny fahatelo araka ny nambarany teo anivon'ny ministera misahana ny fahasalamam-bahoaka dia tsy eto Madagasikara irery no ahitana ny valana retina kitrotro izay mirongatra fa misy eo any amin'ny firenena tandrefana sy ny firenena Europeana ihany koa izany amin'izao izay ilay antsoina hoe pandémie ny aretina iray dia ataontsika hoe epidémie raha toka mifantoka ao anatin'ny firenena anankiray ary tsy mihoatra ny kontinanta anankiray epidémie ny filaza azy izy amin'izay fotoana izay pandémie kosa izy raha ilay varana aretina dia mihoatra ny kontinanta anankiray ka raha izao kitrotro zao dia tsy ny eto Madagasikara ihany fa misy ireo firenena any Eropa firenena any Amerika no misy amin'izao valana aretina kitrotro zao dia izay no ilazana azy hoe pandémie 17 ny distrika efa nahavita ny vaksiny VB amin'ny taha 570 isanjato eto Madagasikara fantatra fa manodidina ny 2,000 isa ny zaza voaterina hiditra hopitaly tamin'ny fiandohan'ny fiparitahan'ny valana aretina kitrotro
hatramin'ny fiandohan'ity volana martsa ity dia efa nidina 900 ny isan'ny zaza nahiditra hopitaly vokatry ny kitrotro. Fa ankoatra izay dia fanafody sy fitaovana fitsaboana mitentina 5,7 sy $1 no natolotry ny fanjakana entim-bahoaka ny Chine ho an'i Madagasikara, anampiana eo amin'ny resaka fitsaboana ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Vaovao hafa mihitsy no anoizantsika ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Misy amin'izao fotoana izao ny fifanolanana eo amin'ny fikambanan'ireo mpamily camion andaniny sy ny eo anivon'ny tompon'andraikitra amisahana ny rano sy ny ala ankilany. Fantatra mantsy fa tsy avelany ity farany miditra eto andrenivohitra ireo camion izay mitondra ny vokatra azo avy amin'ny ala amin'izao fotoana izao ka dia eo no isin'ny fifanolanana amin'izao fotoana izao. Ndeha ho fantaritsika ny momban'izay hoentin'ny norofidiavana teo amin'ny sariny Erzo Rajonarvony. Mangataka ny tompon'andraikitra misahana andrano sy ny ala ny eo anivon'ny fikambanan'ny mpitatitra mpamily camion mba amela malalaka ireto farany amin'ny fiatrehana ny asam-pitaterana. Marina fa nisy ny fanatsarana ny fivezivezen'ny camion mitatitra ireo vokatra avy amin'ny ala miditra eto andrenivohitra hatramin'ny nanomboan'ny taona 2024. Noho ny fisian'ny fitoanana lavareny moa no antony raha ny fanazavana. Efa nisy kosa ny famelana malalaka teo aloha fa izao niverina izao indray. Fantatra fa camion miisa 2 no voatazona tamin'ity herinandro ity ka antony nampitokona ny eo anivon'ny fikambanan'ny mpitatitra mpamily camion. Mivezivezy miditra na Antananarivo. Zany hoe limitena zany ny tonnage. Io tonnage na camion io raha plus de 19 tonnes de tsy azo miditra ny ville Antananarivo raha tsy amin'ny alina. De ny teny zay tao amin'ny ministère du transport hoe ahoana zany mikasika an'ireo omby sy produits forestiers tsy azo miditra Antananarivo de zareo moa ny teny hoe amoanay arrêté interministériel. Zany hoe kambany amin'ny police secrétaire mpanjakana gendarmerie de gendarmerie ary ny ministère du transport zay arrêté zay de nivoaka izy io. Ny olana mipetraka zany zao de ny hoe ny ao amin'ny directeur général ny forêt tsy manaiky ny fandehana ny pôle de forestier ato anatin'ny tanàna Antananarivo. Le tanàna Antananarivo tikolo zany de misy voafaritra ny lalàna ato hoe rehefa tonga amin'ny aire de repos Ambomalaza, Ambatofotsy, Alakamisy sy ny karazany ny camion zay mitondra vokatra de afaka mamatsy ny Antananarivo amin'ny alina. Etsy ankilany nambarany filohan'ny fikambanan'ny mpitatitra mpamily camion fa misedra olana goavana izy ireo amin'ny raharaha io. Raha tsy ilazy eo amin'ny fahasimbany lalana, mangony fotsiny ny fisondrotana viditsolika izay mampikaikikaiky ny rehetra. Ny mpanjifa moa no tena alasibatra izany. Ho fitsinjovana ny vahoaka madinika no antony nampiasana ny camion vavety hitaterana ny vokatra kanefa izao rarana izao indray. Mba amoramora an'le izy sy mba tsy alafo ny fitsifany ny vahoaka anazy dia mampiasa fiara vaventy mihitsy izahay satria na ny fiakaran'ny solika ozy voalaza teo sy ny sisa dia mampiakatra ny vidin'izany etan'izany ka zay natonga ezaka mba hampiasa camion vaventy hitaterana zany mba hampamoramora ny vidiny ho tsy fahintsika mpanjifa. Dia ampitainy aminareo tompon'andraikitra ao anivon'ny sampandrarahany rano sy ny ala fa niezaka izahay amin'izany mandrapahatongany aty ka aleo le tompoko mba hiasa kahalalahana rehefa mba samy manaja ny le lalàntsika menakavy. Ankoatra izay anisy ny fivoriana ny aran'ny fikambanan'ny mpitatitra sy ny mpamily fiara camion omaly teny Ambohimangakely. Fivoriana izay namelabelarana ny olana ary nitadiavana ny vahaolana eo amin'ny resaka fampiatona ny fivezivezen'ny vokatry ny ala miditra eto andrenivohitra. Eo amin'ny resaka kolotsaina kosa miresaka manokana momba ny hira dia maro ireo mpahakira vahiny no azo lazaina hoe tian'ny malagasy sy misarika ihany koa ny malagasy arakaraka ilay mpahakira io. Anisan'izany ny reggae izay Bob Marley no mitondra an'ity resaka reggae ity teo amin'ny sehatra maneran-tany mihitsy. Asa raha fantatrao fa isy ny antsoina hoe fianara reggae festival izy io dia hanomezana sehatra ny reggae anomboka ny 7 aprily ka hatramin'ny 12 aprily izany fianara reggae festival izany izay efa nisy hatramin'ny taona 13 sy 2000. Ny teo anivon'ny UNESCO dia efa nanasokajy ho vakoka iraisampirenena ny bahakira reggae. Laurette Berton no mitondra ny vaovao momba an'izay teo amin'ny sariny Manora Andriamalala.
karazana lokona mozika no mbia ao an-tsain'ny maro raha vao mahareny atao hoe reggae. Tsy mozika ihany anefa fa mirakitra kolontsaina sy tantara iray manontolo ny reggae, toy ny loko mavo, maitso sy mena, ny taovolo, ny hira, ny fijery sy ny firehana mihitsy aza. Ho an'ny eto Madagasikara, ahiliky ny fiarahamonina ny olona izay miondana na miangaly reggae amin'ny ankapobeny araka ny nambaran'ny tanjona ao amin'ny fikambanana Sarondra. Ny reggae manko mozika tany fiandohana dia mozika nentina ny harozoa, nentina ny haro, nentina ny takizoa, ny taky ny zavatra tokony iainany vahoaka indrindra fa ireo vahoaka mainty. Dia ny zakany tazona an'izay asan'izay foana izy tao anatina vanim-potoana maro ka noho izany dia maro koa nefa ny ataontsika hoe ny média grand média sy ny mpanao gazety ny alimenté foana koa fa ny rasta dia olona kamo, olona maloto, olona mifoka zava-mahadomelina izay foana tsindriana fa lasa adin'ny olona hoe inona ilay zavatra tena fohizan'ny olona ao ambadika ao dia misy an'izay fitakiana ny zoa an'izay dia ny zoa no afaka ohatry ny olona rehetra sy no faly indrindra ho amin'ny vahoaka mainty. Miditra amin'ny andian'ny fahafito ny hetsika reggae izay atao any Fianaratsoa isaka ny fetin'ny Paska. Ho an'ny fikambanana Sarondra izay mpamolavola sy mpanatotosa dia ny lafiny ara-bola hatrany no tena olana goavana tsy maintsy hatrehana rehefa mikarakara ny Fianara Reggae Festival satria sarotra ny mahita olona anolo-tanana azy ireo amin'ny fikarakarana. Isan-taona nefa dia ambohi-piaona ny mpity sy ny mpiangaly ny zavakanto sy ny kolontsaina reggae ny Fianara Reggae Festival. Ny olana sedranay hatreto aloha dia resaka moyen financier foana. Nay moa concert anay gratuit daholo hatr'izay ny activité rehetra gratuit. Dia izany hoe tsisy fidiram-bola ho anay zany ao anatin'ny festival io. Nefa ny ilana moyen financier maromaro ihany ahafahana mettre en œuvre an'izay activité rehetra izay. Ka izay côté financement zay zany no sarotra ao aminay foana ny mahita olona mécène na sponsor hoe anampy anay anatanteraka ny zavatra tiana ho atao. Tarika manodidina ny 12 eo no handray anjara amin'iseo karazany 4 izay ataon'ny Fianaratsoa amin'ny andian'ny fahafito ity manomboka ny 7 ka hatramin'ny 12 ny volana aprily avy izao ary toy ny isan-taona dia mpizahatany sy mpitsidika avy amin'ny faritra hafa sy avy any ivelany no andrasana ifampizara amin'izany. Izay anko no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naaraka hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.